Miarabantsika rehetra manona ny fiatanany tompo Jesosy amitsika indray atao anatin'izao direct izao izay resantsika thème anankiray ahafahantsika indray mijery ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-baiboly sy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manonona ny shalom amitsika rehetra, manonona ny fiadanana izay nentin'i Kristy Jesosy tamin'ny zanan'ilay tokana, tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana dia tsy izay izany, nentin'Andriamanitra tsoa tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana dia tsy izay izany fa Kristy Jesosy. Ny thème ho resantsika androany dia mikasika ny mpaminany sandoka, mikasika an'ireo faux prophète, mikasika an'ireo izay mahazo toerana be mihitsy amin'izao vanim-potoana iresantsika izao mahazo micro, mahazo pupitre, mahazo pouvoir fahefana, mahazo gloire, tout ce que vous voulez amin'ny fomba hitenenana anazy, mahazo méga church, mahazo vola mankarena, jet privé, mahazo tout et tout. Momba an'izany no resantsika. Raha fitinina amin'ny teny tsotra zany dia ireo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra kanefa manao usurpation ny amin'izay fonction izay amin'ny maha faux prophète anazy dia izay zany no tondratsika no thème hitondratsika resaka androany sy fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Mikasika izay indrindra dia hoentiko amin'ny ny tondrako anazy dia hoentiko amin'ny publication izay nataontsika tato amin'ny page diloilo fanosorana Facebook ato no hitondratsika anazy zafady dia atao amin'ny resaka poste izay napetratsika ny hoe momba ny église de compassion izay tarihiny monsieur pasteur Marcelo Tunazi. Oui, mikasika an'izay izao ny poste nametrahantsika zay io ary ny anareo betsaka ianareo no sodoka amin'ny fampianarana, amin'ny fampianarany Marcelo Tunazi zany. Ary za tena mahalala olona maro tena mahalala olona betsaka mihitsy satria tokoa i Marcelo Tunazi dia tena manana fampianarana mipetrapetraka izy hainy tsara mihitsy no maka ny verset biblika rehetrarehetra zay tiany alaina ary vita ny décortiquer an'izany, vita no miattirer ny attention any mpino amin'izay verset alaina izay dia rehefa azo n'le verset dia manao étalage eo amin'izay izy manao analyse eo izy dia mitory izy tahaka ny olona rehetra dia tena hoe percutant ny fanambarana amin'izay. Fa avy hatrany dia manipy tsoakevitra amintsika, manipy fampahafantarana amintsika ny amin'ny hoe i Paoly dia niteny tahaka izao izy, Jesosy Kristy zany no mampianatra tamin'ny alalan'ny Paoly, fa ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny fahendrena mahataona, tsy resaka kabary zany, tsy resaka teny tsara lahatra izany, tsy resaka poésie zany, tsy resaka charisme, satria ity monsieur Marcelo Tunazi ity zay mpitandrana ny fiangonana Rema, raha tsy diso mialatsiny aminareo mpino amin'ny Rema manonona an'izay anaram-piangonana izay, satria dia mitémoigner aminareo fa tena be da be ny olona no sodoka amin'ny fampianarana, be da be ny olona no miaino ny fampianarana, na izay ihany koa dia miaino ny fampianarana, fa il faut savoir discerner zay foana, tsy diso akory ny miaino ny fampianarany olona anankiray raha misy zavatra azo raisina ao anatin'ny fampianarany olona anankiray tsy maninona mihitsy zany, tsy maninona izany. Tsara foana ny mitombo amin'ny fahalalana, fataro ny zavatra rehetra fa azony mafy zay tsara. Dia mikasika izay indrindra no andritsika fampahafantarana atao anatin'ity fizarana sary sy feo ity. Marcelo Tunazi io dia mpanompon'Andriamanitra izy zany, atao entre parenthèse église Rema la compassion, d'origine congolais izy raha tsy diso ihany koa. Ireo karazana faux prophète rehetrarehetra ao Afrika moa dia hitantsika zany any Côte d'Ivoire, Congo, Centrafrique iny mila na makaty Madagasikara sy ny sisa be da be.
de zao lay poste io ary nanareo betsaka anareo nosodoka amin'ny fampianarany mahalala olona maro a efa ela natsikaritra zavatra fampitany onction ve sa pouvoir amin'ny alalan'ny latabatra zay mantsy lay scénario iote scénario zay mijerentsika eo rehefa aveo a izany lay hoe vesa pouvoir amin'ny alalan'ny latabatra izany le eto misy orany tompo jesosy ianao a izay manana ny esprit de discernement zay zany conclusion nataoko satria lay scénario a dia misy an'ity mpanompon'andriamanitra sous-entendu entre parenthèses ity a amin'ny alalan'ny latabatra dia orchestreny eo am'izay a ny ao ampiangonana rehetrarehetra de mety hoe loolona na lehilahy zay ho ampendreketiny ministera selon an'ny directiva andraisany andraikitra selon izy zany monsieur Marcelo Tunazi zay be mpanaraka no itondrantsika analyse eto dia mandeha tsikelikely am'izay ny olona samy mikasika an'le latabatra sy ny sisa rehetrarehetra ho jerentsika eo daholo zany rehetrarehetra izany fa avant tout aloha de hijery réaction kely tsy vitsivitsy isika par rapport am'lay etsika izany zay nataony marina fa ny teny momba azy io ateto tam'izany nefa natsikaritra zay le hoe il faut savoir discerner esprit de discernement tena important be mihitsy raha lasa ranabavy averiko tsara hoe ny esprit de discernement izao toetra ny fanahy fa maro de maro ny mpaminany santo koa efa lasa any am'izao tontolo zao ny baiboly no miteny an'izany fa tsy za Jaona voalohany a toko faefatra andininy voalohany izaho toetra ny fanahy satria maro de maro le milaza azy ho prophète milaza azy ho mpanasitrana milaza azy ho mpaminany milaza azy ho évangéliste milaza azy ho ceci cela efa lasa any am'izao tontolo zao Jaona voalohany toko faefatra andininy voalohany vakio i Jaona voalohany toko faefatra io a fampianarana ny amin'ny izy sy ny tsy izy ny antikristy sy ny tena mpanompon'andriamanitra ny ondry sy ny osy ny voafidy sy ny prédestiné ainsi de suite hatrany hatrany ny teny momba azy io a fa ny zavatra nisy tam'izany no efa dévoilé petit à petit ny indisy zaho a de miteny amintsika foana fa ny olona manana argument manana fomba hoentiny mambabo ny fonao izy amin'ny alalany soratra masina ale voara fotsiny a ny etsika politika be da be to Madagasikara ny karazam-piangonana isan-karazany dénomination isan-karazany tsara fantatsika zany amin'ny alalany soratra masina ary mipetrapetraka ny fampianarana de rehefa sodoky ianao am'izay hoe mipetrapetraka ny fampianarana izay kanefa ianao tsy manana ny esprit de discernement de arosiny am'izay lay tanjony lay objectif ary mipotra tsikelikely am'izay ny naturan'lay olona satria efa fantany a tonga eo am'le etape hoe manomboka voapetaka vy mamay ianao izy mahita an'izay a lay pitarika efa tsapany hoe manomboka sodoka lay olona manomboka efa donto ny sainy sy ny fieritreretana satria misy esprit afafy ny petit à petit depuis izy manao analyse izy manao auto évaluation depuis anizy mitory an'ilay tenin'andriamanitra fa satria ny zanaka izao tontolo zao mahira-tsaina kokoa misaina kokoa mana-tsaina kokoa no ny zanaky ny mazava fampianarany baiboly daholo zany fa tsy hoe fialonana avaty aminy kokory de izay mifampitoy am'izay zavatra ambarako amintsika izay hoe izy efa manana an'ilay évaluation sy auto évaluation sy ny calcul rehetra ny fifandanjana rehetra ny balance rehetrarehetra de arosiny am'izay ny argument rehefa hitany fa voajony ny mpino a babo ny mpino a sodoka ny mpino a voapetaky ny vy mamay ny mpino a lasa donto ny fisainany sy ny fieritreretany dia mandeha am'izay ny zavatra rehetra tsy araky ny sitrapon'andriamanitra araky ny fikendreny sy ny objectif an'ilay dirigeant ary am'izay resaka hoe dirigeant zay a dia mazava ho azy fa ilay pitarika no midirige fa tsy directive avy any ambony de hoa de nyresaka discernement hoe important be mihitsy lay discernement dia tsy analyse lay discernement eo ihany lay hoe analyse tsy ho disioky zay satria par rapport amin'ny voasoratry ny baiboly de manao comparaison ianao a fa izay fotoana izay de mijanona atreo amin'ny resaka hoe connaissance mahay soratra masina de par rapport amin'ny fahaizako soratra masina no anaovako an'ilay
évaluation auto évaluation amatarako hoe ity olona ity tsy izy tsy araky ny sitrapon'andriamanitra izay zavatra toriny ty olona ty ny zavatra zarain'ity olona ity fa izay de mijanona amin'ny fahalalako soratra masina kanefa ny fahalalako soratra masina dia limité efa nampianatra momba ny discernement isika zay ny resaka hoe amin'ny alalan'ny fahafantarana ny soratra masina fa misy discernement ngeza be mihitsy zay aprisiako atsika fanao hoe angatao dia ny fanomezam-pahasoavana mamantatra fanahy samihafa averiko tsara misy discernement tena important be mihitsy tokony fatatsika dia ny mamantatra fanahy fanomezam-pahasoavana don de discernement satria io don de discernement io a dia ny fanan'andriamanitra mihitsy no midina manositra ny olona anankiray tafiditra ao anatin'ny vata tena ny olona anankiray lay tepoly lay tenan'ilay olona mahita fity amin'andriamanitra dia mahazo an'le don de discernement izy dia le don de discernement ao anatin'ilay olona no mampiseho transparent tsy miafina mihitsy momba ny olona anankiray ka ninina toriany olona io na manam-pahaizana be izy na intelligent be izy na tena fetsifetsy izy mampiasa tokony sy andininy amin'ny soratra masina ka hoy isika hoe araky ny olona zay mijery be da be hoe hoay tena araky ny soratra masina zany zavatra torinyity olona ity zany mipetrapetraka raha baiboly sy ara-tsoratra masina ity zavatra torinyity olona ity oro nefa miofon an'ilay olona ny any anatin'ilay olona lalina sy tsy afahantsika miditra tsy afaka ataontsika analizy ino aseho an'ilay don de discernement amitsika ny tsy hita maso ny tsy afaka tsapaitsika ny tsy afaka refesitsika amin'ny fahalalatsika dia ilay don de discernement fanomezam-pahasoavana mamantatra fanahy samihafa no mamaky an'ilay olona dia ino no mitranscrire atsika mitransmettre amitsika ny fahamarinana hoe tsy izy io fa mitanisa verset fotsiny tsy izy io fa malama vava fotsiny tsy izy io fa resaka karisma fotsiny tsy izy io fa sy ny sisa be da be a miseho ho azy à la hauteur ny soratra masina amin'ny fitanisana toroteny amin'ny teny mahatona fa tsy fanehoany hery sy ny fanahy zay le zavatra nyteniko tany ambolohany teo hoe Paoly dia nampianatra manokana any amin'ny hoe fanoteniko sy ny toroteniko a dia tsy amin'ny teny mahatona fa fanehoana ny hery sy ny fanahy zay le hoe fanehoana ny hery sy ny fanahy zay dia le don de discernement mihitsy no maneho an'ny hery ny filazany tsara maneho ny fanahin'andriamanitra tsy to andriamanitra dia fanahy fa tsy maneho resaka karisma maneho a malama vava maneho a fampisehoana spectacle sy ny sisa be da be zay de tsara fantatsika tsy mitsahatra no mamerimberina nyzany zavatra izay tokony ho voaray atsika izany mahatsara atsika ny teny miverimberina tsy mitsahatra ny pejy no miteny an'izany malgré a zavatra tenen'ny olona hoe be critique eto mantsika zao de idévoiler ny secret-n'ny monsieur Marcelo Tunazi de ozy ny olona hoe be critique mialina mpanompon'andriamanitra fa za de mampitandrina atsika be da be ny olona no ho very tsy menasy izany ary na ny olom-boafity ara de voafitana tsika de ao anatin'le hoe mamaky commentaire fa raha vakinao a ny commentaire eto amin'ity publication zay nataoko ity mikasika ny ity etsika nataony monsieur Marcelo Tunazi ity de misy pastora mihitsy ny défendre an'ilay acte zay ny antony itenenako amitsika hoe lay don de discernement satria tsy ao lay don de discernement pastora izany mpitarika fiangonana zay koa nefa de manamafy ny voasoratry ny baiboly foana hoe na ny olom-boafidy aza fitany tanareo am'izany lay fahamarinany soratra masina amin'ny détail izay tokony ho fantatra sy ho voaray anao hoe mipetrapetraka tsara sy amin'ny fahamarinany tokony ho voaray anao ary zany no amporosiana atsika sy anairako atsika foana eto na de anao entre parenthèse kely hoe ny tanjon'ny pejy ny tanjoko amin'ny tatatata tsy ny tanjoko fa ny tanjan'andriamanitra amin'ny alalako satria natolo no adidy le izy satroko ihany koa ny mba hipetrapetraka tranquille tsy mandray opa tsy mandray ozona tsy mandray menasy any amin'ny impia sy ny sisa rehetra fa natolotra ho adidiko le izy de atao natoko izay mizaran'le izy misy déchirement mihitsy misy moment miantso an'andriamanitra mihitsy hoe jesosy io miantso any raitsy to fa manafiery izy manome couverture spirituelle
adidy lay izy natolotra ho adidy ary mino ao fa tsy zarery no tratran'izay fa be da be ny mpanompon'andriamanitra ao anatin'izay zay mitoro ny fahamarinana tahaky ny fizarako zao a na amin'ny endriny mitovy na ankolaka na mivantana na amin'ny endriny hafa ary isaorana an'andriamanitra fa hatreto ary noko a sy mbola hijoroko ary mbola tena hoe fitahina ho ahy raha miresaka an'izay fitahina zay de hoe ny fitahiany Jehova no mahapanaka rena tsy azo ny fisasarana ampiny izany mbola antom-pizarana sy antom-pijoroana ny tenin'andriamanitra sady mandray ihany koa ny tena koa miaraka amin'izay entre parenthèse kely zay isaorana ny tompo iroso asika enonareo tsara ilay zava-misy a ao anatin'ity zavatra miseho ity resaka orchestreny monsieur Marcelo Tunasi ici à Église de la Compassion. Alors mes frères, vous avez touché la table que j'ai touché. Kasi la tabatio. Iny misy raha mikasika dia menjera. Tapatsika vetivety aloha. Eo am'le mikasika dia menjerazera. Désolé aloha za fa sika rehetra dia mahay fa ny église de prospérité rehetrarehetra dia anisan'ny zavatra hitantsika any anatin'ireny église de prospérité reny a de be da be ilay menjerazera sy mitsipatsipaka ao ny toratorana ao ny mitomany ao mitsikanikany a miditra detaitsika mety misy misaina sy mieritreritra ngamba hoe miteny ratsy ny fanamasina raha milazany amin'izay détail izay isika za tsy contre ny fiasan'ny fanahy menjerazera mitomany sy ny sisa rehetrarehetra fa il faut se poser la question hoe inona ny tanjon'andriamanitra amin'ilay mpino menjera zay fotsiny aloha hoe rehefa menjera le mpino a dia inona ny tombontsoa an'andriamanitra afadipadio zay fanontaniana zay hoe raha azeran'andriamanitra zany mpino anankiray dia inona ny tombontsoa an'andriamanitra amin'ilay mpino menjera za zay miteny aminao zao dia ny expérimenté an'io teo amin'ny 4-5-6 mois teo ary atramina mpanompon'andriamanitra lehibe de mahafantatra tsara hoe iza tsy teny a misy ny mpitondra amina groupe de louange tao anatin'izany a mahafantatra tsara hoe iza ny tenako pseudo de l'huile fanosorana ary ahoana le expérience nanao ahoana ny vokatry ny fanahy voaray tam'izay satria zay le tena important idirako detay kely le menjeranjera ny fisehoan'ilay mianjeranjera de tahaka izao isika de mpanota ary arakaraky ny vaika ny fahotana atao anatytsika rehefa tonga ny fifanenantsika amin'i Jesosy Kristy dia misy fananakoroa mifandona de reo fananakoroa mifandona ireo a no toy ny hoe ady any amin'ny tontolo tsy hita maso zay voahidy amin'ny vatana azo tsapaitanana corps corruptible vatana mety levona vatana mety maty de satria misy an'io ady io ao anatiny ao ny fanahy an'andriamanitra tsy toy ao Elohim manapotika an'ilay fanahy ny déloger an'ilay fanahy zay tsy avy amin'andriamanitra tsy toy de izay ady izay no désirement ao anatin'ny olona anankiray any amin'ny émotion any lalina be any expérience izany zareko aminao zany ny zavatra hitanay no ambaranay ny zavatra tsapanay no lazainay nefa ny fanambaranay tsy raisinareo pseudo eo amin'ny tololo fanosonana zay biographie de izay zavatra izay bataille izay no désirement any anatin'ny olona fa ny olona tsy manana discernement de amiteny hoe fanatrehan'andriamanitra fa tsy fatany hoe lay fahotany déloger ny fanahy masina no mahatonga azy menjeranjera zany hoe izy menjeranjera iny de ny fahotany no mampienjeranjera azy satria lay fanahy mitady tsy ala ho aminy no ngota ny fanahy masina de raha ina ny tompo alleloia izay zavatra izay mila fantatrao izay cinq ny église de prospérité ny église tia miintimité mpino tia maka fanahy mpino tia araky ny fitiavany resaka ego zany de tiany miorchestre an'io manjeranjera-pino io mametra tanana
de ao anatin'izay misy ny complice ao anatin'izay misy ny fiaramiasa be da be afahany miatire ny attention ampino manao intéressé de iny ny filmena iny no alaina caméra de rahantsika mahita be da be publication efa tokony mba zany ny caméraman tsy menjera mihitsy fa olona vafidy no mihitsy de miaraka ao anatin'izay am'izay ny tenin'andriamanitra fanatrian'andriamanitra eto ny fanasiny tsindrina sy apoiena izay zavatra zay ao anatin'ny antsona hoe animation sy ny resaka fampidirana ny mpino any amin'ny tontolon'ny trans état second efa nazavaiko teto zany tamin'ny fony amina mpianatra ny resaka voyage astral hoe état second ny sortie hors corps sy ny zavatra ohatran'izany miditra lalina be tsika de izay zavatra zay ny orchestreny reo ao amin'ny tontolon'ny église de prospérité zareo mpampanatena hoa fa tsy mitondra ny mpino hiankina sy hanatena amin'ny soratra masina hanatena amin'andriamanitra tsy tofa hanatena amin'ny zareo satria zareo no mampanatena hoe izao ny solution izao ny baguette magique izao ny par rapport amin'ny problème anao par rapport amin'ny sy ny sisa be da be zay no natonga ny teny hoe ry zareo mpampanatena mila fantatrao zany détail azavaiko anao zany mila tsapanao ary mila tafiditra ny anatin'izany zany teny ny fahatsarany zany teny zaraina aminao zany ianao afahanao mamantatra ny izy sy ny tsy izy shalom tononoko aminao ny fiadanana en même temps de mitoy ihany isika orchestrena miaraka amin'le fanjeranjerana am'izay rehefa tafiditra amin'ilay hoe état second miaraka amin'ny animation amin'ny alalan'ny hira fiderana satria azadiny fa fiara-miasa enjana be mihitsy alefa ny hira fiderana de le chorale sy lay pitarika za tsy miteny hoe izy rehetra no mapiditra ao anatin'le fiaraha-mientana de ao anatin'ilay fiaraha-mientana no isian'ilay hetsika dégagé émotionnellement mahatonga amin'ilay hoe état second fa hira-pivavahana no ianimenanao lalina de lalina zany zavatra zavaiko anao zany lalina de lalina zany zavatra zavaiko anao zany ary expérience fahatsapana zay hitanay no ambaranay zay fantatray no zarainay nefa ny fanambaranay tsy raisinareo petraka am'izay mifantinina pourquoi comment nahoana minjeranjera foana mpino mitsikanikany meme mintsitrindra sisareo fa ny vokatry ny fanahy jamais mihitsy maniry Madagasikara mbola ohatran'izao foana mitomby ihany ny faux prophète ary mifaninana mihitsy fotselitsika ny resaka an'le hoe manao toro mifandimba manao toro ny karazam-bolokoditra isan-karazany fotsiny ny mainto ny mavotra sy ny sisa be da be allez voir il faut se poser la question efa mbany sainao ve zany zay hitanay no ambaranay zay fantatray no lazainay nefa ny fanambaranay tsy raisinareo shalom de mitoy ihany isika rehefa tafitra ao anatin'ilay état second mpino de afafy am'izay ny fanahy ianao de zao ianao de zao ianao de zao ianao de zao ao anatin'ny antsony hoe message subliminal de izay ty zavatra mitranga eto ity idirantsika le izy rehefa idirantsika détail de plus en plus lay mpino lasa adepte am'ilay fiangonana ary raha mandinika anareo rehefa ciblen'ny soratra masina averiko tsara hoe ciblen'ny soratra masina ohatranao na fiseho an'izay izany ny teny hoe tsy araky ny baiboly na ny mpanompon'andriamanitra hafa de mamoaka argument verset biblique mipetrapetraka tsara zay manohitra n'lay hetsika zay mahatonga ny teny hoe rehefa ciblenao lay hetsika tsy araky ny soratra masina sy lay mpino sy lay mpanompon'andriamanitra tsy araky ny soratra masina de teo any teny hoe de plus en plus lay mpino lasa adepte am'ilay fiangonana zay le hoe adepte am'ilay fiangonana zay de rattaché am'ilay fiangonana lasa support ao am'ilay fiangonana lasa élément am'ilay fiangonana ka rehefa touchénao amin'ny alanany soratra masina lay fiangonana rehefa percenao ny vérité amin'ny alanalay soratra masina de mitsangana tsiraray am'izay reny olona na metraha tanana reny no fafazana fanahy mitsena mivoaka faroratra azonareo le izy monsieur défendre an'ilay fiangonana an'ilay mpanompon'andriamanitra nefa za de miteny aminareo hoe raha marina ve ny zavatra anindriny ny soratra masina par rapport am'ilay fahadisoana anondrona anareo dia ave anareo hiakatrafo zay ny proof fa selon la bible ilay izy fa selon an'ilay fiangonana selon an'ilay pitarika ka sarotiny reo adepta izay efa nofafazana fanahy
tsy nametraha-tanana sy nomena ositra amin'ny alalan'ny latabatra sy ny élément be da be isan-karazany tsy fantatro zay ampiasainy tahaky ny fampiasan'ny mpanao majika ny bagety mazika bolina mazika sy ny sisa rehetrarehetra dia midefendre amin'izay satria lasa fanatisme voapetaky ny vimamay efa donto ny fisainany sy ny fieritreretana tafiditra ao anatin'izay créneau tafiditra ao anatin'izay fluidité zay tafiditra ao anatin'ilay canal izy tafiditra ao anatin'ilay tuyau izy tatiny ny dirany a dia ary misy fivoahana fa le fivoahana nefa tapiny dia mipisesika ao a dia ao anatin'ilay tuyau hitanareo le totokena sesika reny ao izy atrany atrany tsy fantatro nahazonao zany zavatra lazaiko anao zany dia izay manao tasy d'huile député tapité mitombo foana ny karazana église partout mameno aty Afrika sy izao tontolo zao a na ny amin'ny taonandehibe ara fa miova fotsiny déguisé fotsiny déguisé ilay endrika amin'ny alalan'ny ohatra hoe franc-maçonnerie illuminati marabout voyance ny ohatran'izany fa mitovy daholo ihany zany c'est la même samy tontolo ara-panahy dia verenantsika amin'izay la publication eno tsara touché kasy io lay latabatra dia mifandimy mikasika eo daholo dia mienjeranjera eo daholo inona ny objectif an'Andriamanitra amin'ny hoe kasy io latabatra io nandefa ny teniny izy anasitrana ny maro fa eto misy mpanompon'Andriamanitra hoe touché raiso ny grâce amin'ny alalan'le fikasiana latabatra Et j'ai appelé les gens qui gagnent les âmes. Donc c'est pour que ça travaille. Miresaka aminy izy miresaka salut ny olona izay hiasa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay zany lay enveloppe Parce que Dieu donne l'onction là où l'onction va travailler, pas là où l'onction va chômer. Shaya Yamagea. teny amin'ny teny tsy fantatra izy zay le miteny amin'ny teny tsy fantatra zay a en même temps izy miorchestre an'ilay scénario kasy io latabatra io latabatra io zao le mpindreo tsisy mahita fa nentina avany io latabatra io a fa io latabatra io tsy fantatra ny arerany io latabatra io teo a dia nisy passage ny teny hoe bagety mazika baton majika akanjo majika boly mazika fampiasan'ny voyant reny ny amin'ny tontolo majika mantsy no mampiasa n'io support io fa eto dia misy mpanompon'Andriamanitra ngeza be entre parenthèse zay satria za tsy miconsidéré mpanompon'Andriamanitra izany a désolé amin'ny teny an'izany raha lasa ranabavy eo amin'ny tompo zay ihany ngeza be selon any megachurch sy ny adepte ny mpanaraka azy manerana an'izao tontolo zao sy ny alehibeany mialatsiny amin'ny teny an'izany il faut savoir à discerner ezaka manao étalage aminareo io latabatra io tsy fantatra hoe avaiza io na avaiza fa tonga dia apetraka eo amin'ny altara dia touché ianareo rehetra zay te hiaso amin'ny tompo a dia raiso ny ositra raiso ny ceci là amaky tenin'Andriamanitra isika amaky tenin'Andriamanitra isika Jaolina voalohany a toko faharoa vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Jaolina voalohany a toko faharoa andininy fito amby roapolo ary ny aminareo dia ilay ositra no raisinareo taminy no mitoetra ao aminareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo a fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina fa tsy lainga izany dia tonoera ao aminy anareo araka ny nampianarany anareo amen ianareo ilay osotra avy taminy no mitoetra ao aminareo raha mamaky an'ity Jaolina voalohany ity sika ny soramandry eo amin'ny 1:12 dia hoe fananarana mba tsy ho ty izao tontolo zao nao fitahan'ny antikristy fa mba iorina tsara ao amin'ny Kristy zay ny contexte izay resaka antikristy mipetrapetraka tsara amin'ny zavatra zaraintsika eto sy ny fanahany mpamina ny sandoka faux prophète antikristy daholo izy rehefa sandoka fa ianareo dia ilay ositra no raisina taminy no mitoetra ao aminareo
efa niraisinareo ve ny fanahy fony voanino ianareo osy Paoly apôstôly tamin'ny mpianatra fa ianareo de ilay ositra niraisinareo tamin'Andriamanitra tsoto tamin'ny Kristy Jesosy tamin'ny fanamasina no mitoetra ao anatinareo fa eto anefa dia io misy latabatra ka sy io ny latabatra ianareo zay te hiasa amin'Andriamanitra sy andray ny grasy ny ositry ny asa dia mikasy latabatra izany hoe mivoaka amin'ilay voasoratry ny soratra masina hoe ianareo de ilay ositra avy tamin'Andriamanitra tsy tony raisinareo fa eto dia ositra mikasika latabatra ka sy io ny latabatra dia amin'ny alalan'ny latabatra ndraisa zay le zavatra nazavaiko hoe misy resaka bagety mazika misy resaka majika atsika misy zavatra boly mazika misy latabatra majika de misy vonikasika tonga de menjera mihinjitra raha lasranaba izaho toetra ny fanahy zany zavatra zany dia zaraiko anao selon any tenin'Andriamanitra mbola tsy midévoiler aminao hoe misy don de discernement tonga ao anatinao de miteny sy manambara aminao mihitsy hoe tsy izy olona personnel zay ary tso zaraiko aminao fa mamendisy aminao fotsiny raha lasranabavy mampanahelo zaho a miteny amintsika par rapport amin'ny fampianarana de tena be da be ny verset biblique mipetrapetraka ary tena percutant ny zavatra zavainy fa eto izy de ao anaty erreur totale ao anaty ny adisona tanteraka à côté de la plaque ozy ny fitenena izay le hoe erreur izay nefa ny etoko anambarana azy de hoe Jakoba toko fatelo fandresantsika teto hoe ny voaloboka ave mamo aviavy mamo vomboloboka ainsi de suite jaona toko fahenina izaho toetra ny fanahy verimberina foana izay za moa tsy de te tanisa verset biblique be da be satria lasa resaka sekoly alahady le izy lasa resaka hoe endoctrinement fa tiako tsapanao mihitsy lay détail amin'ny verset vitsy de vitsy ho raisitsika ary tiako voray anao mihitsy tiako ianao hitoucher ny famarinany soratra masina au fond de la parole tiany soratra masina ianao atsapa ny heriny fahafahana fa tsy hoe anaranao tsy anjery de étalazanao conseil rempli de connaissance ianao ainao daholo ny verset ohatrany mandeha ny lesona sabata de ainao verset sabata mandeha ny lesona Jesosy maty alarobia de mandeha daholo ty verset rehetra tena vitanao mitanisan'izany ary tsy misy latsaka ny amin'izany fa tsy misy fantatrao ny détail au fond de la parole ary tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ny teny de Andriamanitra ny teny midina tamitsika io lay ositra midina amitsika ny teny midina aminao fa tsy hoe mikasika latabatra anao no mikasika support ianao de ino no andraisanao ny ositra ary raha novakinao sy azonao tsara ila jauna voalohany no vakitsika teo toko faharoany ny fito amby roapolo de tsy misy support manelanelana anao sy ny ositra tokony ho raisinareo zay a dia conclusion ny vita ny zavatra rehetra teo amin'ny azo fijaliana raha lasy ranabavy izaho toetra ny fanahy tena mangatahany lay don de discernement amin'Andriamanitra tsy to za de miteny amintsika fa be dia be ny mpanompon'Andriamanitra milaza azy toko parenthèse ao à Madagascar atraty ivelany partout en Afrique dans ce monde ao anatin'izay fonteny zay hoe monde dia ambody mitafody zanak'ondry ary raha miditra landalina dia maro am'ireo pasteur mahay mitoroteny sy mahay mandahatra teny amin'ny toroteny teny mahataona ireo a no mividy pouvoir amina marapo ary omena azy ny boky majika de amin'ny alalan'izay boky majika zay de misy nefa formule répétitif ary y compris an'izany ny teny amin'ny teny tsy fantatra rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra lay mpanompon'Andriamanitra sous-entendu sous parenthèse de lay formule majika no ambarana ny tenin'Andriamanitra nefa de ny ampianatra atsika raha misy ny teny amin'ny teny tsy fantatra de aoka isy mpandika teny satria mila comprendre ny hevitra lay teny tsy fantatra ny pino ary mibio an'Andriamanitra ny amin'ilay teny tsy fantatra de ampandroso ny fanahan'ilay pino ampandroso ny fiangonana tsy izany no miteny an'izany fa amin'ny baiboly fa tsy hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra lay
mpanompon'andriamanitra sous-entendu sous parenthèse de le mpino tsy micomprendre akory fafafazana ten'andriamanitra mamafy fanahy zay ny anteniko teo mamafy fanahy de plus en plus ary mipetaka ny vy mamay mipetaka ny olatry ny fahaverezana mipetaka ny zay ipetaka rehetra mba hahafahan'ilay mpino donto ny sainy ny fisainany sy ny fieritreretana de hatrany hatrany izy lasa dépendant amin'ilay religion dépendant amin'ilay fiangonana dépendant amin'ilay mpanompon'andriamanitra mpiankina ary lasa voazoka raha miteny Kristy Jesosy hoe ento ny ziokako de ilay mpanompon'andriamanitra kosa ny alalan'ny fitenenany amin'ny fiteny tsy fantatra ento ny ziokako zany hoe nizoga n'ilay mpanompon'andriamanitra lay buten'ilay mpanompon'andriamanitra sous-entendu sous parenthèse lay objectif an'ilay mpanompon'andriamanitra ino no afafiny sy aletiny eo amin'ilay mpino ino no nisorany an'ilay mpino manositra an'ilay mpino izy de zay no zavatra misy ary manao tache d'huile zay manao effervescence zay ary miteraka fasimbana be mihitsy sy miteraka otrika manotrika zany ny zavatra misy eto Madagasikara sy miavy eny eran'ny Afrika ny zavatra hitanareo sy ny ampiaina an'izao tontolo zao. Amen. Toizantsika ihany ny famakafakana rehefa nametraka n'ilay latabatra ity lehilahy ity eto moa misy miteny mahery soa ndre malala izy hoe Marcelo mihitsy ve tsy aleo ve mirosy de tsy manisy kisma tsy fantatro zany kisma zany kianangamba tsy fantatro aminazy fa samy mitorony azy hoe zay ny fitoriana eto rehefa tsy mety aminao de tu sors sur la porte tout simplement fa raha ohatra ianao mbola vonona eno de tsy miova mihitsy ny toriteny eto amin'ny pejy fa de voile ny am'ireo milaza azo mpanompon'andriamanitra ireo ny zany izy zay ty pejy diluile fanosorana ty fa hatramin'ny fitotoana angam' zay ary ny hevitry ny hoe diluile fanosorana de lay tenin'andriamanitra io no manositra fa tsy hoe kasio ratabatry de misy diluile fanosorana manositra n'ilay mpino de lasa selon ny ministère hijoroan'ilay olona sy tsy fantatro araky ny séduction sy ny manipulation tian'ilay mpitondra fivahana ametrahana sy apetraka à l'intérieur de son église fa lay diluile fanosorana de selon la parole Jean 1 jaona voalohany zay no maliko any mahery soa de eto foana ianao miaraka aminay eto ary zany foana ny zavatra hoenao sy ny mitovy fijery aminao raha mbola vonona anaraka an'izao pejova rehefa tsy vonona moa de malalaka amin'ny varavarana tahiny tompo daholy tahiny tompo manokana monsieur na madama mahery soa andre malala zay ny amin'iny toizantsika ny analyse dia rehefa rapikasiana an'le latabatra ireto olona ny fidina manokana misy taontsika ny resaka hoe complice resaka hoe complot théorie de complot matetika any amin'tony église de prospérité itony de misy olona fantenana misy olona tsy ponina sélectionnena Andriamanitra zao ny teny izy hoe tsy anareo no nifidy fa izany no nifidy anareo fa amin'ny église de prospérité de lay mpitondra mihitsy no manendry meko ohatra anareo tanareo le pira évangélika any amin'ireny le mega church be da be isan-karazany reny jereo tsara le eto tanareo de fantenana tsara manjamanja malandilandy ao tsara ny lokomena sur l'image zany tena hoe captive tena hoe manaitra wow malandilanda lava volo tsara désolé am'zany mo rehetrarehetra zany de tanareo le hoe afaka mamoaka an'ilay charisme rehefa mihira nisy epoka nanomboka nitsoka be zay sofla izay de jereo ny pira évangélika daholo nanana traky ny fiainana de ao le charisme entre parenthèse efa tsy manondro an'ilay olona tsy zay miseho an'io no hoe amaritra de jerenao daholo lay olona dia décortiquenao daholo jamais misy olona ohatra hoe bebe molotra na mainty be na désolé am'zany teny zany jamais ao anatin'ilay clip misy olona ohatra hoe ainsi de suite
maherery volo na detay zany zavatra resahako aminao zany manaitra ny fijerinao a satria izay zavatra izay a sélective tsy izao no nifidy anareo ozy ny soratra masina tsy anareo no nifidy hafa izao no nifidy anareo fa rehefa jerenao ny am'ireny le eglizy de prospérité rehetrarehetra ireny dia ao anatin'ny intelligence an'ilay mpitarika mihitsy hoe iza ny sélectionnena iza no afahany mametraka an'ilay théorie de complot iza ilay rehefa mandalo dia menjerana tsy kasihana akory iza ianao mijoro akaiky ny anina dia apetraka sur angle par angle repère par repère mihitsy a sy ny sisa be da be orchestrena miaraka daholo zany zavatra rehetrarehetra izany de tsy miresaka aminao a ny abia ny resaka fiakanjo a mitoretra le tonga de manaitra maso raha mandinika ianareo am'le spectacle na majika ireny ohatra spectacle na mongole na spectacle na marionnette na ohatran'izany dia tonga de ny fond aloha ny fond vert tonga de grenat be na rouge be na zareo mpanao majika zany de na danse avec les stars tonga de manjelanjelatra be ny zavatra jerenao sy de pareil mihitsy ohatran'izany ny altara hitanao amin'ny église de prospérité sy ny fiangonana mpitory mpanjeranjera-pino rehetra satria tairina am'izany no masonao hatramin'ny costume amin'ny pasteur mamapasy dadapasy révérence bishop sy ny sisa rehetra de miaingy ao am'izay ny charisme amin'ny fiteny rehetra mipetrapetraka sy ny de nisy fotoana moa tsika namoaka pibateto santionany hoe jerevy tsara reny le pastora pakane dubay sy ny tariny reny fa rehefa mitory-teny izy a de ataonao ohatr'izao ny tanany de apetranao le montre le lafo vidy be a de le baky be le nanaovany alliance tam'izay ny fanekeny tany a de mandeha am'izay ny charisme amin'ny anarany jesosy ianao de manomboka zao anao de olona zao a tsy resy mihitsy ianao a olona ohatraotrao tanao zay le ampiarana zay le tena hita hoe miaraka miany zavatra rehetra miara-miasa zay no usurpation de vola de zay no entiny eo am'ilay objectif ny sy ny fikendrena de ny coller sy ny sisa rehetra ny fiaratana sy ny important be daholo ny détailny am'izany afahany masonao de première vue sy ny attentionnao attiré tout de suite ianao tonga de jambenao am'izay fa mirapirata am'izao tontolo zao de menjera ao ianao zany ny zavatra misy zany détail zany zaraiko aminao zany hita maso aloha fa tsy miresaka don de discernement aminao a fa ny hita maso ny azo tsapahitanana de izany no zavatra ampiaina de raha mijery ianao de zany daholy de rehefa mitory-teny de ohatra hoe monsieur lotuna zio hoe tondresaka de misy fotoana izy efa orana be de atao hita mihitsy alaina caméra ho anatin'ilay orana be satria afahana mitoucher ny émotion anao afahana mitoucher ny fisainanao sy ny fieritreretanao lalina hangoraka sy atsampy hoe aveo am'izay anao mahita an'iny de zanaka tena mpanompon'andriamanitra zanaka fa ale voara foana isupposé raka hoe inona ny intérêt an'andriamanitra am'le montre be miseho eto am'le bagy be eto sy lay sy ny sisa be da be alleloia zany zavatra izany de zaraiko aminao mba afantaranao du première vue a izy sy ny tsisy manaova analyse izy ao toetra ny fana raha lasina anabavy izy ao toetra ny fana de rehefa roboka rehefa vovopetaky ny vy mamay ianao sy ny sisa rehetrarehetra dia ainsi de suite am'izay mandery zareo satria anao jambena de ny zavatra angatany aminao rehetra dia araky ny sitrapon'andriamanitra le fasiny ampahafolokarena biblique zany a fa tena poizeny mihitsy ny ressource anao nefa ny akamaroan'ireny olona ireny raha ohatra hoe misy havany tsy salama raha misy havany dans le coma ka tokony hanampy an'le havany izy sarotra be amy mamoaka an'izany volo zany fa kosa ho an'ilay pastora am'ilay église de prospérité satria izy efa tena ao tanteraka ny finoany io olona io no mpamonjy aminy lasa misy aminy mahitsy be zany teniko zany de nininona proclamen'ilay pastora mila fiara mila vola mila vilany mila piscine miala tsiny amy teny an'izany rehetrrehetra zavatra misy daholo zany mila makany Dubai sy ny sisa rehetrarehetra de zao moa zany a amitsika amresaka zao de misy olona vadina mpanompon'andriamanitra manana ny tsy ananany pino
mivarotra sac de marque sy ny sisa rehetra lay business tsy misy takona natao tsy hoita miafina natao tsy osy tsy misy zany de ny pino a mouton eo foana ny pino a mouton eo foana ny pino a ampiainina n'lay sensation menjeranjera ao am-piangonana de rehefa vita lay sensation avy menjerazera de toy ny hoe sambatra toy ny apaiser oro nefa thérapie lay atao am'lay pino soin thérapeutique tsy misy hafa amin'ny ataon'ny bouddhisme sy ny ry zareo any amin'ny tontolon'ny occultisme ireny atrano io zavatra io ary lalina be mihitsy fa fonosana papier cadeau église fonosana papier cadeau tenin'andriamanitra fonosana papier cadeau prospérité fitahina zany positivisme développement personnel sy ny sisa rehetra jesosy io mamindrafo aminay zavatra mampanay aloha dia be da be araky ny fanambara tany amboloany teo a ny olona fanina zany a dia mitovy am'ireny le hitanareo hoe pira rijarasolondray be de fanina amin'ny olona tsisy fatany mihitsy ny hoe za tsy miteny hoe aza mirahira ny rijarasolondray be za tsy miteny hoe aza mijery spectacle ny rijarasolondray be fa tiako taitra ianao tsisy fatany hoe inona ny tsy araky ny sitrapon'andriamanitra sy ny araky ny sitrapon'andriamanitra ao anatin'izany fa rehefa mira fotsiny rijarasolondray be dia de raina ny tompo rehefa miry rijarasolondray be dia ao daholy mandroso jesosy miaramira aminy de rehefa misy mira mihitsy any amin'ny groupe de louange dia mangala tahaka ny feo andrijarasolondray be sy lay charisme andrijarasolondray be ora nefa miantso fanan'andriamanitra izy eo mianime culte izy eo zany grave zany grave be zany ary tsy resaka rijarasolondray be any miaratsiny am'izany anarina voatonona rehetrarehetra zany mihina fa efa bebaka any am'izany tsika rehetrarehetra ny tenako ianao ihany ko ny zavatra ohatran'izany tsy izy any fa misy a mpanompon'andriamanitra mpira évangélika de ny feo an'ny Johnny Hallyday no copieny a mira évangélika izy a zany hoe l'esprit Johnny Hallyday a eo fatatsika rehetra hoe izy a Johnny Hallyday de eo am'izay izy mira de tabour tononoko aminao shalom nefa andriamanitra no iaho Elohim no tokony ivony zavatra rehetrarehetra ora nefa ny pensé anao any inona moa ty nambara am'izany rehetrarehetra zany ny alalan'lay resaka culte de personnalité ny alalany ty zavatra resahantsika ity hoe mpaminany sandoka au prophète verenatsika le resaka latabatra teo asan'ny apôstôly a toko fahafito a andininy faha valo amby efapolo a vakitsika vetivety a toriteny Stéphane izy ty a de tamin'ny farany Stéphane tary amin'ny andininy fahavalo amby efapolo tary Stéphane fatatsika Étienne premier évangéliste novonona lynchage public mihitsy a persécutena dénigrena nytenenana zay afaka nytenenina rehetra tahaka andreo mpanompon'andriamanitra mitorony fahamarinana am'izao a lazaina fa cela bref entre parenthèses iny asan'ny apôstôly toko fahafito a andininy faha valo amby efapolo vaky toy izao kanefa ny avy indrindra tsy mitoetra ao am'izay natao ny tanan'olombelona araky ny lazain'ny mpaminany hoe ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeratomboko atrano manao ahoana no ataonareo aho hoy iaho Elohim ary manao ahoana no fitoerana fitsarako kanefa ny avo indrindra vakiko miadana mihitsy a tsy mitoetra ao am'izay nataony tanan'olona de eto misy an'ity marche lotunazy izy ty maka latabatra de eo amin'io latabatra io support ohatrany hoe poteau ohatrany hoe inona vilany ohatrany hoe vli ohatrany hoe karafa ohatrany hoe tsy haiko je ne sais pas eto nefa ny baiboly asan'ny apôstôly toko fahafito andininy fahavalo amby efapolo ny avo indrindra tsy mitoatra ao amin'ny natao tanan'olona misy latabatra eto nataon'ny mpandrafitra nataona menusie anankiray nataony fiangonana io tsy fantatra hoe avaizy io inona ny fanana petraka atao anatiny io de entina fotsiny ao anatin'ilay fiangonana
tellement matanjaka be le culte de personnalité de touche de mifandrombaka mikasika daholo baiboly mihitsy nefa no miteny fa ny fanahiny avy indrindra tsy mitoetra am'izay natao tanan'olombelona tsy adalangy Andriamanitra tsy to à l'époque ny ancienne alliance nisy heriny fanamasina tao amin'ny didy folo sy ny ohatran'izany fa après un contexte ny fataterahan'ny herin'ny lalàna ekeko zany nisy fotoana babony Filistine ny fiaran'ny fanekena dia tsy maintsy naverina noho nylay herin'Andriamanitra tiana teny amin'izay dia nisy ny herin'Andriamanitra nytoetra tao anatin'izany rehetra zany fa rehefa tapitra ny vanim-potoana dia manambara mihitsy eto ny asa le apôstôly ny fanahiny avy indrindra tsy nitoetra natao tanana aty amin'ny vanim-potoana ny grasy isika dia misy milaza azy fampinompon'Andriamanitra izay mahababo fon'olona maro mahazodoka ny fon'olona maro mahaverysaina ny fon'olona maro babony amin'ny anganongano-bavy antitra ny atramin'ny olom-bo voafitana dia amin'ny alalan'ny latabatra amin'ny alalan'ny support amin'ny alalan'ny zavatra tsy miteny tositosy dia mifandrombaka amin'izany daholo ny olona ary zany ny zavatra miparitaka eto Madagasikara mampieritreritra anao aho mampisaina anao aho mampandinika anao amin'izarany zany zavatra rehetrarehetra izany il faut savoir discerner sœur frère angatao ny don de discernement angatao ny don de discernement averiko ihany angatao ny don de discernement tononoko aminao shalom vakitsika ihany tenin'Andriamanitra Petera faharoa maraparanatsika fa lasa be ny fotoana Petera faharoa toko faharoa andiny voalohany faharoa fahatelo ny afantarana ny mpampianatra sandoka sy ny faminaniana ny andringanana azy il faut savoir discerner fa ny mpaminany sandoka teo fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona Israely tsy voandroany nisy anio efatra amin'izany nisy anio ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo izay atonga mangingina saindiso zany ny devolitsika eto zany no ambaratsika eto zany no tratratraray ny pejy isan'andro mahavery ary andany tompo izay mividy aza ka tonga fahaverizana tampoka ho an'ny tenany misy resaka rasa fifidianana Jesosy Kristy nividy atsika tamin'ny racheté izay rehetra mino an'izany fa eto kosa dia selon ny zavatra zavaitsika dia misy mpaminany sandoka sy zany no miteny fa ny baiboly efa tamin'ny andron'ny Israely fa ihany koa tahaka izany eo aminareo zavatra resantsika eto dia sujet resaka mpaminany sandoka la compassion église de la compassion sy ny tontolo rehetra mampiasa latabatra ny support mazika sy ireo mpividy pouvoir iray petsapetsa aminy sy ny mpanohana azy ireo no devolitsika selon ny sainte écriture eto dia miteny ny baiboly mahatonga mangingina saindiso maavery azy sy andavany amin'ny tompo izay nividy azy tompo nividy atsika tamin'ny rano fa eto misy olona be da be vidiny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fikasiana latabatra selon an'ilay pouvoir sy ilay fahefana tiano azy sy efa ny fanarahana zay ampisaintsainako anao apprendre ou à laisser araky ny fanazavana miodiko taminao teo tsotsotra ahafahanao misaintsaina ianao no tompony décision za mizara fotsiny ihany de toizatsika ihany ny famakena andiny faharoa ary maro no anaraka ny fijejijejony ahoana tsara hoe ary maro no anaraka ny fijejijejony ka ireny no hitenenandratsy ny lalany famarinana alleluia maro no manaraka ny fijejijejony Marcelo Tunazi maro no manaraka ny fijejijejony fenoiny 3 points de suspension Royal Chapelle manaraka ny fijejijejony mpanova sexe manaraka ny fijejijejony karazana chapelle milaza azy royal rehetrarehetra sy ny tsy royal rehetrarehetra ainsi de suite feno a Madagasikara manaraka ny fijejijejony reo nanolotra ny fanahiny ny vidy pouvoir tamina marapo kanefa manositra ny tena no pastor maro manaraka ny fijejijejony reny manova sexe izy manome solution amin'ny kitapom-bolanao izy
manome fahagagana miracle be da be tsy tamboisaina izy maronareo manaraka ny fijerijejony reny seur sy frère zay tsy kivy mizara zay tsy kivy ny dévoiler satria fantatrainy miaraka aminay Andriamanitra no ikena mihoatra amin'ny olona fa za eto de miteny ary manambara mbola manao proclamation fa maro nareo no manaraka ny fijerijejony eny fa hatramin'ny fanjakana de manaraka ny fijerijejony ary ao anatin'izany dia misy fiaraha-miasa sinoa efa nikatona daholo ireo tompon'ny fijerijejona sy jejo ireo fiangonana jezebela rehetrarehetra reo efa nikatona daholo reo fa maninona reo tsy mikatona satria ao lay fiaraha-miasa maro ianareo manaraka ny fijerijejona ary andin'ny fahatelo ary amin'ny hafantatry ny fitiavany harena Dieu de mamona manambara tsara mihitsy ny boky ny Petera faharoa eto ary amin'ny hafantatry ny fitiavany harena Dieu de mamona tsy mahay manompotompo roa ianareo na ianareo manompo an'Andriamanitra i Abrahama, Isaka, Jakoba, Israel na ianareo manompo an'ny mamona zay foana ny eo ambadika ary amin'ny hafantatry ny fitiavany ary mifantatra ao anatin'ny tena hoe pressé tsara mihitsy tena hoe zay le hoe fatra tsara sy ady hitsana de io fatra tsara sady na hitsany demoni io mihitsy raha milesaka fatatrara sy ady hitsana dia mivelatra be zany ary fomba fijery ohatr' zany no anarako anao rehefa mijery soratra masina satria ny demonia de mikopie foana manao plagia foana ny fanambaran'ny vérité biblique izy ary ny afantatry ny areny ny fitiavany arena lay fatra tsara sy ady hitsana na hitsany devoly na fatrany tsara tao am-pony mihitsy lay fitiavana mamoana dia meny tambiny am'izay ireo faux prophète be dabe ireo meny gloire meny fahaizana miteny meny fahaizana resaka charisme meny fahaizana amin'ny resaka séduction meny fahaizana amin'ny tontolo ny zavatra ohatran'izany afahanao baby anaraka ny fijerijejony ary amin'ny hafantatry ny fitiavany arena no hanaovany varotra anareo amidiny mihitsy ianareo izay ao anatin'izay fa tsy miteny ianareo reo amen tononoko ny fiadanana aminareo fa ianareo dia amidiny mihitsy ianareo manaraka sy ny afantatry ny fitiavany arena ianareo manaraka ny fijerijejony tena amidiny vendu racheteny dia amidiny ho andevozy ny ota zay am'izay le nyresantsika tany nelakelaky ny fanazavana hoe tonga adepte am'ilay fiangonana de tonga élément ny pasteur élément le fiangonana support n'ilay fiangonana sy de lasa le fiangonana anao ny zava-dehibe lay pastora ny zava-dehibe ary intouchable i monsieur pasteur na i mama pasy na i dada pasy na i mama pasy na i bishop na tsy fantako tsy haiko tsony intouchable tu peux pas le toucher tu peux pas le critiquer tu peux pas dire quoi que ce soit envers son nom satria iny lasa Dieu iny lasa Andriamanitra iny lasa sy ny sisa be da be efa ela izay no tsy nijanona ny fitsarana ireny ary tsy rendremana ny fahaverezana sady miteny aminareo ianareo izay rattaché sy allié manana alliance fanekena mifanaiky amin'ireny olona ireny dia efa ela soratra masina no miteny fa za tsy manao menace tsy hoe za mampitahotra anareo efa ela ianareo tsy nijanona ny fitsarana anareo tsy rendremana ny fahaverezanareo zany hoe efa lalana makany amin'ny fitomanina sy ny fikitromanify ny lalana misy anareo ka anio dia mibeba miverena amin'ny fitiavana voalohany miverena amin'ny fitiavana voalohany raha lasa ranabavy zay nazoko nambara alohan'ny anakatona koa ny fanambarana dia hijery commentaire sy ezaka amaly izay tokony hovaliana selon an'ilay commentaire isika vetivety hokaroako vetivety fotsiny
atao amin'ny groupe ny mikasika an'io sujet io a zay misy teny tokony valina par rapport amin'ny commentaire anareo a izay a ny commente tamin'ny momba ny sujet Marcelo Tunazio lava be ny fanambarana sy ny fanazavana mikasika amin'io a fa tsy ampy ny fotoana ny mega ihany koa efa lafo be. Tsy hitako le izy fa fitiniko fotsiny a. Bref, misy nareo no micommente a ohatra hoe tsy tokony ho touchena zany Marcelo Tunazio, tsy tokony anaovana commentaire, tsy tokony anaovana publication ohatrany satria tsy de hitako loatra ny helony a fa ny fampianarany de mipetrapetraka efa nazavaiko teo. Oui, d'accord a, ny fampianarany a petrapetraka selon an'ny soratra masina ny fahaizany a manao étalage am'le verset biblique ekeko zany. Fa lay don de discernement de mila voaray anao a satria izay le zavatra lava be nazavaintsika teo hoe tsy misy takona natao tsy ho hita, tsy misy miafina natao tsy ho aseho. Ary efa nazavaiko teo a ny mahatsy izy an'ilay fanahy fa tsy lay teny. Ny zavatra important mantsy ao anatin'izay dia Andriamanitra mitady olona ho ampasaina izy. Zavatra voalohany zay. Ny zavatra faharoa, Andriamanitra mahandriamanitra tsy to azy dia izy no manana ny fahefanany amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ka izay hoe manana fahefanany amin'ny zavatra rehetrarehetra izay izy, na antikristy ary no tiany hiampitany ny mesaziny dia izay no mamaly ny zavatra nresantsika teo hoe satria Andriamanitra tsy mahita olona ho ampiasaina izy. Ka na olona ny fanaiky tamin'ny marabo, na olona mpamonjy ladoany, na olona mpamonjy sy ny sisa rehetra zay vonjeny, fa tsy mahita fitio amin'Andriamanitra, tsy mahitsy fo amin'Andriamanitra no mitory tenin'Andriamanitra dia mipetrapetraka tokoa ny fitoriany teny ary mampibebaka olona dia misaraka mazava tsara fa ilay mesazin'Andriamanitra tiano tafita amin'ny alalan'ilay olona izay tsy azy dia mipetraka eo ilay mahatsotoan'Andriamanitra tsotoa. Satria ilay mesazy no important amin'Andriamanitra noho izy tsy mahita olona ampiasaina. Lalina be zany zavatra zavaiko anao zany. Raha mamaky ny tantara amin'ny baibolitsika dia zany natonga andry Nebukadnezara, imageny antikristy, nahita ny fahitana tokony Daniel ny amin'ny colosse au pied d'argile. Antikristy fanampahitana nofy. Satria important amin'Andriamanitra le message. Ary zany mahatonga ny hoe pourquoi ireo karazana faux prophète rehetra reo mipetrapetraka daholo ny toro-teniny ary tena hoe teny mahataona ary mazava tsara ny fanazavany ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny teny sy ny tokony andininy raisina satria ilay message no tian'Andriamanitra ho tafita. Dia ampiasain'Andriamanitra, Andriamanitra no mitoetra eo ambonin'ny ara-tsy-panahany ahafahan'ny mesazin'Andriamanitra tafita. Important be zany zavatra lazaiko aminao zany. Ary eo ny tsy maintsy anananao ny don de discernement. Afaka mieno an'ilay pire évangélika zay vetaveta ianao. Fa tsy ho azo ny fahavetavetany mihitsy ny toetra mampananao. Satria aminao lay don de discernement mahita fa io olo io de vetaveta. Afaka mieno torotenina faux prophète amina église de prospérité anankiray ianao. Fa tsy ho janga sy lasa ho vetaveta anaraka ny fijerojejony ianao. Satria aminao lay don de discernement ary fantatra hoe message no ampitain'Andriamanitra amin'ny alalany. Ary ainsi de suite tsy lasa adepte sy tsy lasa mpilelaka n'ilay faux prophète ianao. Fa lay sitrapon'Andriamanitra no lasa tonga teny tonga nofo miteny
selon ny voninaitr'andriamanitra te hivelatra ao anatinao. Tsy fantatro ana azonao zany fanazavana somary lalindalina izany. Tononoko aminao ny shalom de raina ny tompo. Zay ny zavatra anankiray zay. Ny zavatra faharoa dia ity moa efa courant be ty hoe mpanenjika mpanompon'andriamanitra oy tsisy atao atsy be kritike makatsy makaroa bref averiko ihany averiko atrany fa ity pejy ity tompoko a dia izany no ambara eto. Izany no ambara eto ka ho anareo zay tsy mahazo aina sy tsy à l'aise de malalaka ny varavarana. Malalaka ny varavarana satria eto satery ny lalana makany an-danitra vitsy no mahita azy ka misisinareo am'izay vavahady eto izay. Samy conseiller fa ny zavatra rehetra ambara dia apprendre ou à laisser. Mahitsy be amin'ny lazan'izany satria ny filazantsara dia tsy mila sentiment, tsy mila pitié. Fa ny filazantsara dia pur, madio. Filazantsara dia juste amin'ny maha filazantsara azy tsy apina, tsy analana. Tsy asina mélange. Rehefa tsy mety aminareo rehefa ozy Jesosy Kristy hoe mibeba de ambara atao répétition te mibeba rehefa tsy mety aminao dia malalaka mivaravarana makany amin'ny fahaverezana eto satery ny lalina makany amin'ny fianana mandrakizay. Raha tsy mety aminao hoe ajanao ny fijangajangana ajanao ny fijerojejona na de tsy tokony ho tononona eo aminareo azy zany ozy Paoly fa afaka mivelatra be zay sujet zay selon ny analyse araky ny tondrany fanamasina ny amin'ny fahamarinana tiany apetraka aminao de malalaka ny varavarana. Ka conclusion an'izay de hoe tsy ny commentaire anareo sy ny famendrofendrony zay mamendro fendro sy zay mandefa menace any amin'ny MP satria zany zavatra nisy zany ireo karazana faux prophète hatramin'ny Pestlef manao menace de mort fa tsy miembotra izany ny pejy de l'huile fanosorana satria Andriamanitra nekena ny mihoatra ny olona fa tsy Pestlef na bishop na je sais pas zay le izy zay natolotra ho adidy io ary isorana ny tompo. Fa telo farany ty message MP ty satria be da be ny commentaire anareo par rapport amin'ny message ny Marcelo Tunazi ny etsika iny zay nanaovako publication misy réaction be da be mihitsy fa ity de somary à côté keliny zay misy mandefa MP hoe andao hiara asa andao anangana fiangonana andao anao an'izao sy ny sisa sy tsy fantatro tsaiko de eto zany ny anambarako fa be tsy zany vision an'ity fanosorana tsy zany vision atao rehefa tonga ny fotoana mety tonga am'izany ihany fa hatreto dia ny vision an'ny pejy dia mizara fotsiny ihany ary manaitra anareo toy ny hoe mitsoka trompette mitire sonnette d'alarme hoe zao ny zavatra misy zao ny zavatra misy bebay anareo efa akaiky ny mpapakatra ry mpiambana ho toy ny inona alina moa izao efa ao anatin'ny obscurité isika isin'ilay sonnette d'alarme vehivavy virgine 10 endry sy 10 adala de ao anatin'izay tairina foana ianao hoe tahiry an'ilay solika satria ho avy ny mpapakatra de atreo fotsiny any ny mission an'ny pejy atreto. Tsy mieritreritra hitaky ampahafolony aminao hitady rakotra anangana fiangonana hitady adepta maro be fa enao mihitsy no entanina kopino aleo tena ao amin'Andriamanitra ho lehibe atrahatra ny ohatry ny fampianarany Kristy mahatratra miatteindre ny plénitude en vérité de mitombo sy mialehibe am'izay ianao ary zany no ampaherezana anao fa tsy hoe afia ty andaotsika hiaraka an'izao andaotsika amorona groupe andaotsika amorona tsy fantatro tsaiko anabotsina ny followers anabotsina tsy any zay na sombara mikasika an'ity Marcelo Tunazi ity betsaka ny fampianarany tsara fa nanao erreur be izy teto la erreur nefa ao amin'Andriamanitra tsy to ny anaova conclusion azy de hoe tsy misy takona natao tsy hita tsy misy miafina natao tsy aseho zany hoe naseho an'Andriamanitra zany mitevoalen'Andriamanitra ny erreurany mitevoalen'Andriamanitra mihitsy zany hoe iza Marcelo Tunazi iza izy
Un autre. dia izay nyresantsika teo Un autre. izay nyresantsika teo Un autre. ny naturany amin'ny maha mpiteny azy sy mpambampifon'olona azy sy mahabe mpanaraka azy malgré Touché. aferako anao ianao an'ilay Touché. zavatra norchestreny sy lay Je te transmets la scénario grâce de l'enseigne. natony Je te transmets la grâce de... izy zany no mitransmettre an'ilay grâce Et j'appelle lay les gens qui ministère amin'ny veulent alalan'ny des fikasiana arts, latabatra travail. au lieu de hoe Travailler. mampianatra ny mpino sy manamboatra ny mpino J'ai appelé les gens qui mba évangélisent. izy tsy ho transmettre directement lay ositra avy any an-danitra araka lay tokosy aniny vakitsika teo Alors l'onction va chômer. Shayaya. ary ny aminareo dia lay ositra noraisinareo taminy no Shayaya Mageya. teny amin'ny teny tsy fantatra izy fa nazavaintsika teo hoe mamafy fanany olona rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra tahaka izany Pour ceux qui sont étonnés, mon pasteur lui traçait une ligne. tsy adala ny soratra masina ny teny hoe Il dit, traversez la raha ligne. misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia aoka izy mpandika teny satria mila micomprendre an'ilay teny tsy fantatra ny olona tian'andriamanitra hitombo sy tian'andriamanitra andray mesazy fa tsy hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ny olona anankiray dia kapary tsy valiana dia ny olona mangina daholo tsy zava-patana dia mirekolte an'ilay esprit amin'ny alalan'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra Jésus transmettait la puissance. atao amin'ny anaran'i jesosy daholo zany Tout rehetrarehetra ce zany qui est en contact avec un roi. baiboly dia nampianatra antsika Lorsque maro le roi dort dans votre chambre, mes ny frères, olona il part, amin'izany va fotoana dormir sur zany celui-là. efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao izahay efa niteny fiteny tsy fantatra tamin'ny anaranao izahay efa nikasika latabatra tamin'ny anaranao izahay efa nanova sexa tamin'ny anaranao izahay Les mêmes bras, l'homme efa nanao vavaka foafo tamin'ny anaranau izahay efa naka-pivoara tamin'ny anaranao izahay efa naka-logo tamin'ny anaranao izahay tamin'ny anaran'i Jesosy daholo. Sœurs sy frères, fitiavana ny lehibe indrindra tamin'ny anaran'i Jesosy eto miakatra ity fireneny ity tamin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra milo fotsiny ihany tamin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Tsy fantatra anareo miala amiko mpanao meloko, tsy fantatra anareo i Jesosy. Ao anatin'ny manipulation daholo zany. Ao anatin'ny manipulation daholo zany. Anio raha mihaino feoany ianao. Anio raha mihaino feoany ianao. Anio raha mihaino feoany ianao, feoany Kristy Jesosy. Tokony ho heninao zany feo zany. Tokony ho voray anao zany. Tokony ho tsapanao zany. Angatao ny don de discernement. Midira amin'ilay relation intime. Midira amin'ilay fifandraisana lala. Midira ao anatin'izay lien zay. Tapaka atao amin'ny sahany. Tsy misy intermédiaire, tsy mila latabatra, tsy mila faux prophète, tsy mila karazana mpanompon'Andriamanitra, tsy mila bishop, tsy mila évangéliste, tsy mila fa midira ao anatin'izay. Midira. Tadiava avy ity. Tadiava avy ity fa aza manaiky manipuler ny olona. Aza manaiky ampidiro ny olona ao anatin'ny orchestration, ao anatin'ny fikirakirana sy fanamboarana sy fanaovana zavatra isan-karazana. Afanao tafiditra ao anatin'ny tontolo-panahy hafa ankoatra ny baiboly. Zany mampaheresako. Tout le monde est passé. Ianao koa ve andeho amin'izany ikasika latabatra zany? Za tsy membre. Za tsy membre. Un autre on. Ianao ve andeha amin'izany? Za tsy membre assurance frère. Izao toetra ny fanahy. Ampy a Jesosy, ampy any baiboly, ampy any fitarihan'ny fanahy masina, ampy any soratra masina. Raha soatsika rehetra. Tainy Jesosy ianao. Misaotra tompo ray masina tsara indrindra, misaotra anao ray tsy toy ao Elohima ny tamin'ny zavatra voazara teto, misaotra ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fampahafantaranao betsaka ny azo ambara fa isaorainanao zavatra izay nitevoalenao teto tamin'ny alalan'ny soratra masina vitsivitsy izay noentinay nitondrana fanambarana, nitondrana fanambarana. Ny aja sy ny tera dia ho anao irery ihany. Ny esprit an'ny fahaleovantena dia mangataka aminao izay ny esprit de discernement, ny esprit an'ny fahatanjahana afahana miatrika ny fakapanahy misy ety amin'ity zao tontolo zao, ny fampahoriany zao tontolo zao. Matoky sy mino zay fa aminao irery ihany misy amin'izany ary mifikitra aminao zay tompo. Ampio izay meo hery ho amin'izany fatokisa tena izany. Ny aja sy ny tera
dia anao irery any ray tsy to ary ny anaran Kristy Jesosy ny anaran Jesosy Kristy ny tenin'Andriamanitra no anaovanay tompoka asiany zany vavaka izany miara-manaiky izay miara-maiky izay fa tsara ianao ho any amin'iza moa zay ianao ihany manana ny teny fiainana alleloia sotratsika rehetra reto sotratsika dia mampahirantsika amin'ny azakazaka ataontsika ny fifikirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny fikelezantsika aina tia afantatra foana ny sitrapon'Andriamanitra mampahiry antsika foana ny amin'izay ary tena hoe ny tavandra lahy mandranitra ny tavandra vavy tena ny fahitako anareo ny fahitantsika ny tenin'Andriamanitra mivelatra eto anoloantsika zany rehetrarehetra zany miara-miasa ao amin'ny tontolo mpanavotana ahafahantsika mijoro ahafahantsika ho compétent à la hauteur an'ny zava-misy sy ahafahantsika miatrika ary mpaherezako atsika ao anatin'izay ny fonteny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao manana ny intimité personnelle anao amin'Andriamanitra izay ny orarikosoanao sy anonako ny grand shalom aminao tainy tompo daholo mankasitraka atsika rehetra mamerina ny fankasitrahana be vata atsika rehetra tainy tompo Jesosy daholo isika rehetra veloma tompoko